Miarabantsika tsirairavindray tratray ity sabata maraina fa 4 volana aogositra ity. Miarabanao ihany koa tratray izao fotoana manokana andesantsika ny ten'Andriamanitra izao, dia riana indrindra hitondra hery ho anao hatramin'izany. Inderatsika ny amin'ny mofinainana io dia vavakisika. Dia Tompoandriamanitra io mbola vempisaoranao izahay ny amin'ny tompon'andro emenao anay io, misaotra anao ihany koa Tompo izay mamangy ny ankonana tsirairay avy eto. Angairezo izahay ary ampianaro mba hitanjana ny teninao aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe tontolo be voninahitra kokoa. Alaina amin'ny Korinthiana 2:4 manao hoe tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita, fa ny hita dia ho vetivety foana, fa ny tsy hita no haritra mandrakizay. Amen. Ny tany sy ny zavatra eo aminy dia ho simba arakaraky ny asany. Andalo ny taona vitsivitsy ary ho avy ny fahafatesana. Ho tapahana ny anjaranao mandrakizay, tsy ho azo ovana intsony izany. Raha very ny fanahinao, ahoana no hanonerana aminao ny fahaverezana? Kristy ilay mpanome fiainana, ilay mpanavotra, ilay zanak'Andriamanitra izay nanaisotra amin'ny fahotana izao tontolo izao dia mampitodika ny sainao amin'ny tontolo anankiray tsara kokoa. Ataony ao an-tsainao izany, entiny ho eo am-baravaran'ny lanitra ianao hibanjina ny voninahitry ny mandrakizay, mba hahatonga ny fanerenao handray aingana ny lanjan'ny voninahitra be lavitra sy maharitra mandrakizay. Rehefa mibanjina ny toe-javatry ny lanitra ianao, dia mirehatra ao am-ponao ny fanerenana fisaikazana amin'Andriamanitra, ny havana tanteraka mihitsy aza. Ny fahatahorana sy ny fitiavan'Andriamanitra ny tokony hisintona ny saintsika voalohany indrindra. Tsy azontsika atao mangatakandro ny amin'izay mahakasika ny fanahintsika. Tokony hiaina amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra isika amin'izao fiainantsika izao. Fanavotana feno sy tanteraka izay tsy ho azon'ny fanampiana avy amin'olombelona ampitomboana no nanavotana antsika tamin'ny fahantrana izao tontolo izao. Na dia eo ara nefa izany famindram-po be dia be izany, izany fahafenoan'ny fitiavan'Andriamanitra izany dia tsy mbola miraika ihany ny amin'ny fon'olombelona maro. Tsy miontsona ary tsy taitra akory manoloana ny hamaro ny fahasoavan'Andriamanitra. Moa ve isika mitonao kristianina tsy hanao ezaka, hanapaka ny ozona nalefan'ny Satana amin'ireny fanahy ireny? Avelantsika handeha amin'ny fahamafisam-pony izy ireny, tsy hanana an'Andriamanitra, tsy hanana fanantenana eto amin'izao tontolo izao. Tsia, na dia rabirabiana sy lavina aza ny antso rehetra ataontsika, dia tsy azontsika atao no mitsahatra tsy mivavaka ho azy ireo. Tsy maintsy manao an'izay azontsika atao isika amin'ny alalan'ny fanampian'ny fanahy masin'Andriamanitra, mba hanesorana ny sakana mahatonga azy ireo tsy mandray ny fahazavan'ny famarinan'Andriamanitra. Tsy maintsy tadiavintsika izay fomba hanokafana ny maso na hatsapany ny fahadzambany, mba hanafahana azy ihany koa amin'ny fahatoran'ny Satana. Ary aoka ho tsarovintsika fa tahaka azy ireo ihany koa isika vao nandray ny fahamarinana. Noho izany dia raha mitoetra ao anatsika ilay fitiavan'Andriamanitra, dia izany hanosika antsika ihany koa hizara an'izany fitiavana izany ho an'ny hafa, mba hahatonga azy ireo handray ny fahasoavana. Amen. Vavakitsika. Misaotra anao zaray ahoany amin'izany teninao izany. Ampio izahay mba hanolo-tena hizara ny fahasoavanao sy ny famindram-ponao manodidina anay rehetra, ka na dia mandahy izy ireo ankehitriny, izay kosa hizara fitiavana sy haharitra ny amin'ny fizarana ny fahasoavanao amin'izy ireo. Aminaran'i Jesosy. Amen. Savior.